Afatra Ethnie, pasteur Ratovelo Roger. Iondrika ivavaka tia toko. Ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masonao. Indray zany fifalinay raha mbola menao fahafahana iantsony anaranao ndray amin'izao farany herinandro izao ndray. Sotra betsaka Jesosy ny amin'ny famindrapo tsy mitsahatra rotsaka ao aminay. Sotra ny amin'ny famindrapo tsy mitsahatra ho tolotra ao anay isanandro. Na dia nitehirizanao anay fotsiny tamin'iny alina iny ary dia namenao hery vaovao indray hiatrika ny andro androany. Sotra betsaka ny amin'ny fifaliana menao anay sy ny ankona anay ny zanaky ny mpino ray manontolo. Raha nandohalika nanolotra ny tenany tsirairay aby teo anatrehanao ary nandray anao mpinoana tato anatin'ny fonay. Sotra betsaka Jesosy satria tena fifaliana ny atra tamin'ny ankonana ray manontolo na amin'ny fianakaviana ray manontolo ny amin'ny taranakao. Mankasitraka ry Jesosy ary mbola angatana famindrapo fenao amin'ny anaranao nefa ny amin'izay rehetra natao ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao satria fantatrao dia fantatrao fa mandihy tany izay ary matetika dia solafaka. Raha indrindra mbola angatana famelan-keloka amin'ny anaranao. Ankehitriny dia tonga aminay indray ny teninao, nambaranay ny tianao ho tanterahanay ary dia mametraka an'izany eo am-pelantananao. Masin'ny mpanomponao anambarany teninao, sokafony fomba mampanahy tsirairay aby, aizany mandray tsara izay tena tianao ho tanterahana Tompo. Ka na inona efa atao eto raha tsy misy ny fanatrehanao dia ho zava-pona ihany. Fa ilay Satana izay hodorana kosa atsipy any afariano rehetra satria mitady hanapotika andrava izao fifandraisana izao sy fifantohana tanteraka aminao Jesosy eo. Ankehitriny mitenena fanahy masonao fa vonona iaino anao ny mpanomponao. Alleluia. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofo sady lohan'ny fiangonana no anonako ny fahasoavany amam-piadanana ho eo anivony fianakavitsika tsirairay avy isa-tokantrano ary amin'ny anaran'ny firalahin'ny mpitandro eto amin'ny Saint-Espérance, pasteur Barjona Ratinarivo, pasteur Léa Ratinarivo, pasteur Roger Ratovelo Mivady, pasteur Christina Barbie Mivady, no hitondrako ny teny fiarabanantsika mpianakavy finoana natratra ary nankalaza ampifaliana sy ampitiavana ny Noely 2024. Ministeri avana fa samy fanandrain'i Jesosy taopolitsika isika satria izy no ilay fanomezana tokana manontany nomen'Andriamanitra ho azy sy ianao hitondra famonjena sy fanavotana. Ary no raisitsika tamin'ny fibebana tanteraka sy tamin'ny finoana feno ka nahatonga antsika olom-baovao satria efa Jesosy no velona ato anatintsika. Maniry antsika samotratry ny taona vaovao 2024 izahay mpanomponareo. Ary zay ry havana no nahatonga an Jesosy anome antsika ny vatsim-panahy izao maraina izao ka nitenenany hoe ny fanekeko tsy ho tsoahako ary ny nolazain'ny molotro tsy ho vako. Salamo 5:20, 4:30. Ny fanekeko tsy ho tsoahako izy ary ny nolazain'ny molotro tsy ho vako. Nandritra ny taona 2024 dia nanome hafatra be dia be antsika Andriamanitra ary tamin'ireny hafatra ireny dia nanefy antsika izy ary nampandeha ny fahatsarany teo anivony fianakavitsika ihany koa. Na dia tamin'ny fahavelomantsika fotsiny io aza dia efa fahatsarana tsy voavidy volo. Ary dia marina tamintsika tokoa ny teniny manao hoe satria izao nireketany fitiavany dia hamonjy azy aho. Ho eo amin'ny arahory izy, hamontsy hanome voninahitra azy aho, asehoko azy ny famonjeko. Dia ny tsara nge izany ten'Andriamanitra izany dia avy malalo amin'ny tompo dia ny tsara nge izany toe-pon'Andriamanitra izany satria izao nireketany fitiavany dia hamonjy azy aho. Tianentana antsika izao ry havany ity amboalohany hoe na tonga ny valim-bava ka na tsy tonga andao isika ilaza foana hoe
tsy miala aminao izahay Andriamanitra. Natonga nasotonga ny fitahina matretrika dia andeha hifanentana foana isika mianakavy ka ilaza amin'ny vavantsika hoe tianao foana izay Jesosy. Ary zao dia samy ilaza miteny amintsika mianakavy mitsiriavana hoe ren'Andriamanitra izany etahitantsika izany. No renesin'Andriamanitra izy anteny naloaka ny vavantsika izany. Ary fantatr'Andriamanitra loatra ny zavatra ataony matoa izy tena no milaza mazava mitsy hoe anandratra azy any amin'ny avo aho satria malala ny anarako izy. Ry ava malala ny tompo. Izany hoe raha vao nanomboka ny gadona mihitsy ity 1er janvier 2020 ity dia efa nanana rafitra mazava eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy Andriamanitra. Efa manana rafitra mazava tsara ho amin'ny fiainam-pianakavianao Andriamanitra. Efa manana rafitra mazava tsara ho amin'ny fiainanao manokana io Andriamanitra. Eny, manana rafitra ho an'ity fiangonana mamintsika ity Andriamanitra. Teny hoe anandratra azy any amin'ny avo. Ary izay no ilazany amintsika androany. Isika izay avy nankalaza ny Noely dia hoy izy hoe izay nolazain'ny molotro tsy ho vako. Ary satria Andriamanitra tsy mba mandainga dia tanantsika amin'izany teny izany tokoa izy. Ireo rehetra ireo anefa ry havana dia efa notanteran'Andriamanitra tamintsika tsirairay avy. Ary dia rainy izy ny amin'izany. Omem-boninahitra izy fa efa kristianina amin'arivo maro no natsapy izany fikarakaran'Andriamanitra izany. Natsapy izany fijerevan'Andriamanitra manokana ny fiainana izany. Ary dia mino aho fa nisan'izany ianao miaino izao maraim-baovao izao. Ikena fa ataony zavatra mety nanahirana antsika. Ataony zavatra tena navesatra tamin'ny saintsika. Fa dia io ianao io mbola velonay ary afaka mifaly nandray azy tao am-potsika omaly. Ary maro havana ny olona efa nanantona anay ary nilaza hoe nandalo olana tena maimay. Ndalo olana mafy izay pastera fa mba tena tanteran'Andriamanitra taminay tokoa ny teny hoe eo aminy aho raha ory izy. Dikan'izany dia zao tsy nanary Andriamanitra, tsy nandao Andriamanitra, na dia tao anatin'ny sarotra azy dia izao mino. Izao tena mino fa voakasika atao am-politsika mianakavy ny amin'izany zavatra nataony izany. Satria raha nandalo zavatsarotra tokoa ianao dia teo foniny Kristy. Raha tansaina daholo anefa ry havanareo zavatsoa nataon'Andriamanitra tamintsika, na dia tamin'ity taona 2024 ity fotsiny ihany azy, dia tsy ampy ny fotoana rehetra eny. Tsy ampy na dia fotoana sisa omen'Andriamanitra velomantsika azy. Fa ny zavatra azo inona fotsiny dia izao. Tsy nanary antsika Andriamanitra. Nijery antsika foana izy. Niaino antsika foana izy. Niaro antsika hatrany izy. Ary nitantana antsika foana Andriamanitra. Ary anisan'ny tenan'Andriamanitra nakasika ny fo ry havana dia ny hoe noho ny fampahorian'ny sasany io tsy fisetony malahelo dia hitsanganao ankehitriny ary hovonjeko izay vigavingain'ny sasany. Misy karazana fianakaviana tena novigavigain'ny olona miaino eto androany. Misy karazana olona tena novigavigain'ny fiarahamonina eto. Mety tsy nasiany olona azany, tsy nohazain'ny fiarahamonina kanefa nidin'Andriamanitra namonjy azy. Nidin'Andriamanitra nanafaka anao. Nidin'Andriamanitra namoaka izay raro manao satria tianao Jesosy. Tianao Andriamanitra sady mihevitra antsika loatra izy. Mety efa niteny angambo ianao hoe aiza Andriamanitra amin'izao zavatra mahazo ahy izao? Aiza Andriamanitra amin'izao fahoriako izao? Fa miteny aminao ary havako izany. Fa tsy nanary anao Andriamanitra na dia mbola ary tsy mbola nary anao. Ary izay indrindra nisy tomako ny saintsika rehetra izay natsapy izany fitiavan'Andriamanitra izany dia izao. Fa raha anao mivavaka ry tompoko ity taona 2024 ity. Fa raha anao mitepo araka ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka ity taona 2024
izay nofenon'Andriamanitra fanambinana ity. Ary aoko isika samy ilaza tahaka ny mpanao salamo hoe inona valiko an Jehova noho ny soa rehetra nataony tamiko. Maro tamintsika no nandalo zava-tsarotra tamin'ity taona 2024 io iaho tery aloha. Ianao no oka maly ny fanontaniana napetraky mpanao salamo hoe inona valiko an Jehova noho ny soa rehetra nataony tamiko. Dia misy tsara ve milaza amintsika izay miaino eto fa tsy nandray na dia kely tamin'ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra nandritry n'ity taona izay efa madily farany ity? Sa ve dia misy tahaka Nebokadnezara izay miavonavona ka nalino nankalazan'Andriamanitra volamena, volafotsy, vy, vato, hazo izay tsy mahita na mandre na malala. Nefa kosa Andriamanitra ilay mitana ny ainy sy tompony aliany rehetra tsy mba nankalazainy. Isanak'iziona malalo, raha mba matsiaro ihany ianao fa be loatra Jesosy no soa izay nomenao ahy, nomenao ny ankonako, nomenao ny fianakaviako. Raha rony tokoa re raha ankalazan'Andriamanitra isika. Raha rony loatra re raha midera an'Andriamanitra isika satria mara tamintsika ny teny hoe ny fanekeko dia tsy hotsoahako ary izay nolazainy moloko tsy hovako. Midika izany ry havana fa tsy mifarana amin'ity taona ity izany programan'Andriamanitra amiko sy aminao izany a. Ary ilay Andriamanitra tsy miova ho marsy an'io ary mandrakizay. Ary mbola mafisiny amintsika hatrany hoe fa izay nolazainy molotro ho izy dia tsy hovaiko fa tsy maintsy ho tanterahako. Fa hoy ny tena mpitondray ny Jeremia aminany hoe dia anao fanekena mandrakizay aminy aho dia ny fitsaharako ny anaty soavako azy. Nanao an'izany zavatra rehetra izany eo anivon'ny fianakavitsika Andriamanitra. Nanao an'izany teo amin'ny fiainako Andriamanitra. Nanao izany teo amin'ny fiainanao ihany Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana loatra re no amaranako an'ity taon'ity ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha izao manokana aloha tsy say izao ry havana. Raha izany zavatra izany no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainao. Ary raha mandinika ihany koa ianao dia maro, tena maro ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao. Dia ho samarana an'ity taona teo anatin'ny fifalian'izao tontolo izao va ianao? Tsarovo ry havana fa dia nge no nataony zanaka vaviny Herodiasy nge no nividianany anolohany Jaona mpanao batisy izay nilaza ny fahamarinana taminy noho ny adalana nataon'ny Herodiasy reniny. Dia marana n'ity taon'ity ao anatin'ny fisotronana tsy mendrika an'Andriamanitra ve ianao? Ao anatin'ny filahany nofo? Satria tokoa mantsy a, betsaka na kristiana aza no tsy matandrana ny tenany rehefa farany taona tahaka an'izao, fa izy indray no tena tompon'ny lakile. Ry havana, ho say amarana ty taon'ity ao anatin'ny zavatra mampalahelo an'Andriamanitra ve isika rehetra. Tsarovo ry havana, fa rehefa migadona ny amin'ny 12 alina dia hivalona tanteraka ity ho tantara ity taona 2024 ity. Ary eo indrindra no atsiarovana ny tenin'ny Joba hoe fa ankehitriny manisany diako ianao, tsy mitsikilo ny fahotako va ianao? Efa voaisy tombo-kase ny kitapo misy amin'ny fahadisoko ary efa voazaitranao ny heliko. Izany hoe amin'izay 12 alina izay ho zairon'Andriamanitra ny kitapo misy ny fahotako sy ny fahadisoana vitako nandritry ny taona 2024 ity, nefa tsy ny bebako ary dia nangony anjely ary dia asiany tombo-kase izay. Ary dia hosokafana kosa izany rehefa mijoro eo anatrehan'Andriamanitra, rehefa miatrika ilay fitsarana farany ny tenako. Taona maro nanaovako an'izany rehetrarehetra zany, nanaovako ny fahadisoana tsy ny bebako rehefa miatrika an'Andriamanitra. Asa kitapo firy no hiatrika anao ary ho difotra tanteraka aho ny amin'ny heloka izay tsy ny bebako. Ry hava malalo amin'ny tompo, alefa an'Andriamanitra izao teny izao ry havana.
dia mamipetray ianao na dia 10 minitra fotsiny ary dinio izay rehetra nataon'Andriamanitra ho anao sy ho an'ny ankonanao, ary divero izay arianao amin'izao farany taona izao sy izay mety ataonao. Aza mitsiritra amin'ny fetiny jentilisa riavako isany, aza mitsiritra amin'ny fanaon'izao tontolo izao, fa banjino ilay fitiavana lehibe izay nomen'Andriamanitra anao, divero ny hoavinao miaraka amin'ny Jesosy. Fa raha anao fiderana sy fisaorana ny taona 2024, eny fa raha anao ampamendrehana tanteraka an'Andriamanitra, ary dia ho tanterahany aminao ny teniny hoe ny fanikeko tsy ho tsoahako, ary eny nolazain'ny molotro tsy ovako. Ary isika kosa dia ika tahaka ny John Richardson hoe mamrery tomponay izao fitianao izao, ka indreto izay Jesosy eo avy isaotranao, ka raisy rehetra saotra zao fa tena fanatsitrapo. Eny tsy mba mendrika eo anao, nefa Jesosy malalo tena vokatriny fo. Amen. Ivavaka sika tompo. Ry Andriamanitra ray zanakary fanay masinao, mazana tokoa maky ny zavatra tsy azonay aminao hoe foana no tany sainay, dradradradraanay ary dia ilazanay fa tsy mba mijery anay ianao, tsy mba mieritreritra anay ianao, kanefa rehefa tena mitsinjo ny lalam-piainanay tokoa izay rehefa tena mieritreritra ny alala ny fiainanay izay dia betsaka ny tena nitehirizanao anay tao ambany fahasoavanao. Impirimpiry tokoa no lavo izahay, impirimpiry no solafaka izahay, tsy ny mijery amin'ny tany ihany, fa na fijerinay sy ny fisainanay rehefa zany rehetrarehetra zany efa no sasanao sy ny diovinao. Ankehitriny ianao mampatsiahy anay an'izany, jereo hoe jereo ray soa rehetra izay nataonao taminay. Ataona tokoa ny amarana an'izao taon'izao, taona izay nandalova any tao ambany fahatsaranao miaraka amin'ny Satana indray ifaly araka amin'ny devolo indray fa mampatsiahy anay ianao. Raha te hibanjina ny hoavinay mendrika anao izay, dia metraka an'izany fifarana taon'izany eo ampelantananao am-pifaliana. Jereo reto vahoakanao manana ny fandaharam-potoanany aby, batoky a Jesosy eo, fa tanteraka aminazy ireo ny afatra na tsipinao ny teninao, tsy tsiritra ny fifalian'ny Satana, tsy tsiritra ny fifalian'ny fetin'izao tontolo izao fa tanteraka kosa amin'ny fanavaozana fanoloran-tena eo anatrehanao ho mari-pisaorana anao tena. Mametraka ny tsirairay eo ampelantananao ary izay, batoky manana anao izay Jesosy, fa hibanjina anay lalandavy ianao, ary hitahiry anay amin'ny lalana rehetra, hitodika any aminao, andraisanay ny hery ny fitiavanao. Mangataka famelan-keloka hatramin'ny foana nefany, mangataka famindrapo foana nefa Jesosy eo, mifantatra fa ho hidinao tokoa, asianao tombo-kase tokoa tompo, rehefa tapo misy ny fahotanay. Mbola amenao minitra, amenao ora, amenao andro maromaro vitsy izay Jesosy, mba hibebana, mba ho fisaka ilay kitapo misy ny fahotanay. Mihoery izay, ary va io ny fanainao masina hibitika anay, anambara anay izay mbola fahotana vitanay teo anatrehanao ka tsy nifonanay. Mba ho levina miaraka amin'ny taontery ka tsy anakery aminay intsony izany. Mametraka ny tsirairay eo ampelantananao ary ka na iny nakasainy tsirairay aby amin'izao faraparan'ny taona zao ny taona no farany, fa izay kosa Jesosy dia voamankamana avao ny fanatonananao, ny fanarananao, ary mbola hitenenanay aminao foana hoe velona izay eo anao, maty izay eo anao, ny andro mpiainanay dia hitinay hanomponanao. Misaotra betsaka Jesosy eo amin'izao tontolo izao indray reto vahoakanao reto, dia matoky manana anao fa hiara-dalana aminazy ianao, ka izay fidina rehetra entina hamerizana anazy hafafan'ny Satana dia tsy hanakery, tsy hanapahefana amin'ireo, fa takonombanao anazy tokoa
nombanao misisiko nombanao anazy ka raha ivoaka ny trano izy ho tahinao hoe novomiditra ao atokantrano izy ho tahinao ary ho tahinao ny ankonany sy izay rehetra momba azy isanandro ary marinao aminazy ny teninao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra ray ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo ary ny firaisana ny fanahy masina ho amin'ny tsirairay aby atao teraka ny fitiavana azy anao Jesosy ao. Misaotra kiza tompo, anao ny dery, anao ny ady, anao ny voninahitra, anao zany hatramin'ny voalohany dia anao mandrakizay. Misaotra tompo malalo, misaotra fanahy masina. Aleluia. Amen.